Riavana mamtsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana fandriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaina izao vanim-potoanan'ny karima izao isika, iderin'Andriamanitra isika ny salamo fahatelo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ho vakina miaraka orian'izany dia ny hira fahadimy amby efapolo amby dimanjato endre izany hafaliana. Salamo fahatelo amby zato ny hira fahadimy amby efapolo amby dimanjato no ho raintsika orian'izany. Hitsangana isika ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka ny ampianarin'ny tompo. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Misaoran'i Jehovah ry fanahy, ary izay rehetra tanahy tokony misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahy, ary azy misy adinoinao ny fitahiana rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny anao tsy hidina nandavaka, izay manarina famindram-po sy fiantananao, izay mahavokisoa ny vavanao. Ny fahatanorana modindray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana. Efa nampahafantatra ny Mose sy ny lalan-kaleny izy, ny zanaka Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy mianatra Jehovah, mahary-po sady be famindram-po. Amen. Oraintsika ny hira voalavo. Isika hivavaka. Ny tompo Andriamanitra io, ianao izay mbola niaro ny firenenay, niaro ny zanakao, tsy namela ny anay hidina nandavaka tokoa ianao, nahavokisoa ny vavanay, nitantina ny vimbina, ka nahatratraranay izao andro io sao. Tsy noho ny herinena ny tanjakay, maro ny mikasa fa tsy nahatratra izao io sao. Noho ny fofinaina mahavelona ny menao anay, noho ny fahasalamana ny menao anay, mideranao izay mankalaza anao. Nefa indrindrandrindra noho ny vidiananao anay tao amin'ny Kristy Jesosy, noho izay zanak'Andriamanitra vita tombo-kase tao amin'ny fanahy masina, izany miderana ianao ankehitriny, koa mianto aminao izay tompo, miara aminay. Raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia foana ianao, ka tongava eto aminay ianao. Naiza naiza tokantrano mandray izao fotoana izao, eo afovoan'izy ireo ianao, ninina zava-miseho amin'ny firenena, fantatra efa eto ianao. Koa tononona amin'ny tokantrano tsirairay ny fiadananao, naiza naiza misy azy ireo na eny an-dalambe na amin'ny fiara fitaterana,
ny fiadananao amin'izy ireo ka hatreo feno zao fanompoana masina zao amasiny ho anitra kastany eo masinao ary indrindrandrindra andraisanay ny famelan-keliko zay sarobidy indrindra avy aminao andraisany amin'ny teninao mba tsy mpanahy aminay izany vavaka izany iombonany amin'ny vavaka ny ampianaran'i Kristy izay manao hoe rainay azananamitra ho amasiny maniny fanjakana ataony iny sitraponao ety antany tahaka ny taona meonany izy anina sazo ary maminany iloka tahaka ny amirana izay miloko taminay aza mitonanay ho amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sinery anao ny voninahitra mandrakizay amen ipetraka isika iomana amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra tamin'ny ira 780 voalohany sy ny faharoa misy maro ao an-tsaha mitaraina tsy matahotra ny feon'ireo izy namandatsa ndremby noho ny fiorakorany dia tahaka izany no hidinan'i Jehova tompony maro hiady ao an-tendrombohitra Ziona sy ny havoana tahaka ny vorona manomba ny arovan'i Jehova tompony maro amin'ny Jerosalema fa sady iaro no amonjy izy eny sady hiantra no anafaka ho miverena ho amin'izay efa nodinanareo fatratra ry zanak'Israely io. Mbola ho tohizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina izany dia hitantsika ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa raisiny amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatsahatra amin'ny andinin'ny fahaenina amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatsahatra amin'ny andinin'ny fahaenina amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary mizah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio
fa mandava amin'ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefitra mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana hahalalany tsara ny marina ka ody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly izay nanao azy samy belona hanao ny sitrapony olay toy vaky tena. Faranantsika ny soratra masina izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka 5:10 ny faraiky 12 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jesosy, misy lehilahy anankiray manana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'indray, raiko mehoany anjara fananana tokony ho ahy, dia nozarainy tamin'izy mirahalahy fananana. Ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny fananany rehetra, ka lasa nakany tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananana rehetra, dia nisy misalo mafy tamin'izany tany izany ka mahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahany tany an-tsaha hiandro kisoa, ary satriny hameny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy misy nomena azy. Ary raha nody sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy iray manana kanina be dia be, fa izao kosa maty no sareto. Iainga aho dia ody any amin'iray ka nao aminy hoe raika ho efa naolota taminao sy ny lanitra teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy nakany amin'indray, fa raha mbola lavitra izy dia tazandray ny ary nomena azy izy, ka niazakazaka dia namihana ny vozony sady namorika azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa ny ray kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, raha asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ety ny zanak'ondry nafay ka voloy. Ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velony indray, ary efa very fa hita indray dia mifaly izy. Ray maso manamasinana mantenao fahamarinana. Amen. Mbola hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Mbola velom-pisarananao izay ankehitriny satria afaka namaky ny teninao izay teny hainao an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra. Sabatra 2 lela eto manjeso ny mpanjaka amin'ny fahamasinana eny amin'ny rivotra. Misaotra tompony amin'izany teninao izany, ary ankehitriny ny mpanomponao raha dia hitory sy hanazava izany teny izany, dia mifanahy masonao ny tompo no mba hitoetra ao anatiny ahafahan'ny manambara ny sitraponao. Ary izay rehetra izay haino izany kosa dia mba aoka ny mba hompiainy mpakatoy izay fa tsy hompiainy mpanadino. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. 7:13. Fahasoavany mba ny fiadanana ho anao izay malalan'Andriamanitra sady ho antsony masina ho aminao ny fahasoavan'ny tompo. Lioka 5:20 ny 7:20. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very
fahita indray dia nifaly izy fanoarana ataon'i Jesosy Kristy navalina n'ireo fanomezantsiny nahazo azy satria niresaka tamin'ny mpanota izy. Ny mpanota indrindra teo amin'ny jiosy dia ireto sokajin'olona ireto, ny mpivarotena, ny mpamorietra, ny samaritana, ny jamba, ny boka, ireo no ratsy indrindra teo amin'ny fiarahamonina ary verina fa tsy vanoko olona ireo nefa niresahan'i Jesosy dia namaly ny fariseo hoe tsy mety izao miara-mihinana amin'ny mpanota izao, dia namaly Jesosy dia nanao fanoharana. Ary fanoharana niresahana dia miafara amin'ny fifaliana. Iza moa aminareo izy manana omby zato ka verina indray tsy mba hikariko an'iny, ary rehefa hita iny ataony antsorony dia mifaly izy andao hifaly. Ny ohatra faharoa, fanoharana faharoa dia raha misy vehivavy anankiray verina faranjakely anankiray amin'ny anankifolo dia hitadany ny fatratra izy, rehefa hitany iny dia amory namana izy dia hifaly koa. Hoy ny tompo hoe nisy fifaliana lehibe anan-danitra mihitsy ny fifaliana ho an'ny mpanota anankiray izay mibebaka. Dia nanao fanoharana fahatelo i Jesosy ilazana izany fifaliana lanitra ho amin'ny olona miverina amin'ny tompo izany. Izay ny nandiny fanoharana le zanak'adala tonga endry fa tsy hoe nijanona dala ihany izy. Ny fifaliana amin'ny fiverenana. Raha isika ny hevitra hoe kristianina miverina amin'ny tompo amin'izao andro ny karimy izao, zavatra roa no resahantsika araka amin'ny teo, velona indray dia hita indray. Ny kristianina dia velona indray. Eo amin'ny fanoharana io zany ilay zanak'adala dia rehefa nanomboka ny adalana dia nanomboka ny ilavamina. Ny filambany no riavana dia taratry ny fiandohan'ny fahadalana ny filambanina. Ny olona zany rehefa manomboka miadala dia milavamina. Io zany manomboka aminao an-trano hoe mahatsiaro tsy tiana, mahatsiaro tsy mahazo zavatra, mahatsiaro an'izao dia manomboka milavana. Raha manomboka aminao an'izay ny olona dia manomboka ho adala izy. Rehefa very zay mahatonga ilay zandry rehetra ome hoanina anjara fananako tsy afa-po mipetraka tao izy. Ary ny dingana manaraka miroso amin'ny fahadalana dia fitiavan-tena. Rehefa azony azy dia nentiny ny azy. Ary zay koa sary ny olona zany rehefa manomboka midina mitohatry ny fahadalana dia mitsitokatokana, miala izy entiny ny azy, tsy hanomezany ny azy. Ary rehefa koa izy miataka lavitra, manomboka miafina, manomboka tsy mankany am-piangonana, manomboka ny tsy mifanerasera amin'ny hafa, zay le mikorisa mankany amin'ny fahadalana izy amin'iny. Ary tsy vitan'izany ihany ny fahadalana io fa rehefa miataka dia tonga le filaminofo. Rehefa nandeha tany lavitra tany izy, zay le fiatahana, dia nandany ny fananany tamin'ny velomany ratsy. Rehefa tsy hitan'ny olona manko dia manao banga amin'ny alina sy ny takan'izany dia manararoatra amin'ny adalana rehetra io. Ary zany le atao hoe mankana amin'ny fahafatesana. Zay le zany le olona hoe maty. Ary rehefa lasa amin'ny filibana samihafana dia lasa andevo ny filibana, lasa andevo ny toka, andevo ny rongona, andevo ny fivoahana amin'ny alina sy ny sisa amin'ny olona. Ary zay nahazo an'ity zanaka ty rehefa lany le fananany dia nahantra izy. Fantrana mety ara-panara an-tsaina raha. Fa tsy vitan'izany fa ndeha miankina tamin'ny tompotany io fiankinan-doha io no mandevo ny olona. Andevo ny filana, andevo ny toka, andevo ny rongony, andevo ny namana sy ny sisa. Satria lasa miankina ianao rehefa tena latsaka ambany indrindra. Zay mahatonga azy hoe namany maty. Ary tsy vitan'izany fa ny raha amin'ny olona ny andro kisoa, jiosy ny andro kisoa, tsy mora zany. Zavatra fady indrindra amin'ny jiosy dia ny taolam-paty ray dia kisoa. Ka jiosy miandro kisoa zany efa namany maty zany. Tsisy tsony no maha olona azy. Ary indrindra tsy hoe ny andro kisoa koa fa niara-mihinana tamin'ilay kisoa. Efa maty zany raha amin'ny fiarahamonina jiosy. Efa tsy eserana tsony fa efa maty zany. Ary mihinana ny tsy fihinana ho Isaia. Ary efa biby mihitsy satria mitovy laharina amin'ny kisoa. Izay zavatra izay no mila ialana izay fahafatesana izay tokony mieritreritra anao hatraiza ianao. Ary rehefa mitady ho velona amin'ny olona dia manomboka mody ny saina. Andininy fahavita ambin'ny folo. Raha mody ny saina zany hoe manomboka mitambelona izy. Zay le hoe velona indray. Manomboka mitambelona izy mody ny saina.
il rentre en lui-même ozy ny teny frantsay mody ny sainy manomboka eo zany a manomboka velona amin'ny olona ary zay ilaina mizoaniko ray am'izao hoe ianao ve manomboka mody sainao io ary rehefa mody saina dia manomboka mahatsiaro manapa-kevitra mahay mampita any amin'ny tranony raiky taiza moa misy aby teo aiza misy azy zao any zao mananganina aty tsisy mandanjalanja manapa-kevitra mamolavola-planina satria velona miavelona tsikelikely na molavola izy zao nataoko zao to iangavo sisy iandeha anatranony raiko dia iteny aminy ary zay le fahavelomana zay fiverenina izy ary rehefa aveo a tsy vitany manapa-kevitra fa mandraindraikitra betsaka olona riavana tonga am'le hoe tonga saina tonga am'le manapa-kevitra tonga hoe mamolavola fa tsy miainga mihitsy fanapa-kevitra tsy miainga mihitsy le projet fa mijanona fotsiny hoe mivavao any bolto tsy miainga mihitsy izy fa jeretsary nandiny faharoapolo fa tsy vitany eritreritra nandiny izy fa de miainga izy mila fanatanterahana mila finiavana hiala am'le fahafatesana ary fahafatesana io lazain'ny Paoly apôstôly fa mifamatotra amin'ny lalàna io famatotra amin'ny ota io tsy afaka hiaraka amin'ny ota sy ny fahavelomana o Paoly apôstôly amin'ny Romanina toko fahafito Romanina toko fahafito ny amin'ny fahasivy fa raha izao dia velona tsy nanandalàna fa ino fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty rehefa nandika amin'ny didin'Andriamanitra ianao dia maty satria velona ny ota ka mila maty io ota io dia velona ianao fa tsy miafaka miaraka ireo fa mila maty io ota io izay vao velona indray ianao ka ny kristiana zany dia olona maty ka velona indray mila mikatsaka ny fahavelomana io isika ary zany mahatonga ny Paoly apôstôly mananatra mafy amin'ny Timoty faharoa hoe mandosira ny filany tanora fanahy Timoty faharoa toko faharoa andininy faharoa mila miezaka ianao mitady fihavanana fahamarinana finoana fitiavana ary mba miarah amin'ny olona miantso ny tombo amin'ny fo madio fa aza amin'ny olona adala foana aza miara-belona amin'ny ratsy fanahy zay ny teneniny eo miezah mitady fahamarinana finoana fitiavana fihavana amin'izay miantso ny tombo amin'ny fo madio mba hialao reny namandratsy reny ho Paoly apôstôly zavatra famoresahako ao anatiny dia hoe anaro fatratra amin'ny olona anaro izy ireo miady aminao reo fa tsy mety raha miady ny mpanompo ny tombo fa malemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefa mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy fa ngamba izy hody ny saina zay le mody saina ka ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao azy samobela mila anarina amin'ny olona ho Paoly apôstôly mila mananatra azy andininy fadimy roapolo sy fahina amin'ny roapolo hoe mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy fa ngamba Andriamanitra ny miazy fibebahana halalany tsara ny marina ka hody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao azy samobelona hanao ny sitrapolo mila velomina itsika zany mila mifamelona mila mifananatra fa ngamba hody ny saina izay le hoe fahavelomana ka ny kristiana miverina amin'ny tompo ravina dia kristiana miverina amin'ny fahavelomana mba ho amin'ny tompo mandrakariva izy fa ny zavatra faharoa dia tsy vitany hoe kristiana velona indray satria fa le teny hoe velona indray dia kristy nitsangana tamin'ny maty midikan'izay ka isika koa zany atsangana hiala amin'ny fahotana mifoazo ianao zay matory manino mitsangana amin'ny maty dia ampahazava-nao i Kristy fa ny zavatra faharoa dia izao kristiana hita indray le hoe mikatsika fahavelomana dia itsika le manao ny asa saingy tsy vitatsika samirery ny fiverenina amin'ny tompo tsy maintsy miverina amin'ny tompo tsika tsy maintsy mikatsika fahavelomana tsika fa Andriamanitra koa manao koa etsy an-daniny ary zay ilaina hoe kristiana hita indray dia nidikan'izay hitan'Andriamanitra betsaka manko miravina ny olona tsy hitan'Andriamanitra manafina ny tavana izy zay ny ataony tapena ny masony sa hitanao ary ilana fitandremana sao dia tsy hitan'Andriamanitra le fibebahana ataonao fa ilaina mitahaka ny Israely fahiny hoe hitako ny fahorian'ny olo ka ny Egypta indro midina azy raha ontsy azy
le hoe hitan'Andriamanitra dia miverina Jehova Jireh, miverina Andriamanitra mahita io dia miverimberina imbetsaka ao amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra mahita, Andriamanitra rehefa mahita, ary izay no hitantsika ry hafana eto amin'ny 19 tapany faharoa. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy, izay le Andriamanitra zay, tazany rainy. Ilay lehilahy ty mahalala hoe zanany ry na dia mavomavo ary na dia rovitra fitafiana na mialoto aza, zanany tonga io fantatry ty lehilahy ty. Zanany koa hoe dia tsy ho fantatrao, fantatro azy zay koa manoatra no zan'Andriamanitra. Onena izy satria rainy io, miazakazaka izy. Mba fatika hoe Andriamanitra hoe miazakazaka zany mamonjy anao, mahatazana anao. Namina sy mamboly sy nandevilevy ny tsinainy, nanotika ny tsinainy, nangorangorona ny tsinainy, nahita ny fahoriany zany. Ary zany nataon'Andriamanitra aminao. Nahita ny lotonao, ny hianao, zay taolana sisa Andriamanitra dia manatona anao izy. Manatona n'Andriamanitra dia anatona anao izy. Izay le Andriamanitra mahita ny fahambanitsika, izay le ilainy. Andriamanitra manamasina antsika ka manarina antsika manadio, miazakazaka izy. Le zanany folo, izay le anjarantsika. Raiko efa namoto amin'ny lanitra sy ny tany sy teo natrehanao. Izay le hoe lanitra sy ny tany midika Andriamanitra ny lanitra. Tsy mihaino intsony ilay rainy fa ahoana mo sisa. Alao aingany ny akanjo tsara indrindra ka mpiakanjo. Le olona efa very izay niara-monina tamin'ny kisoa ho tafina lamba vaovao. Asana dia homena peratra mariky ny fahefana, mariky ny fisandratana, mariky ny maha-olombanona teo amin'ny jiosy ny peratra, ary mariky ny maha-olona-mpo. Asokapa tsy ny olona rehetra nanana kapa tamin'izany ny tongony. Andriamanitra mananatra anao amin'ny toerany zanaka mananatra. Ary izay le hoe fa ny famotaniny dia hoe hitan'Andriamanitra ve ianao manatona azy. Mila hitany ianao. Jerenge amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:30. Izany fitiavana izany. Isaia 1:30. Oharina amin'ny liona sy ny voromanidina mihitsy Andriamanitra rehefa hiaro amin'ny Jerosalema. Izy hoe tahaka ny fierin'ny liona tanora, miorakoraka ny mpiandrondro izy tsy ahavelany io. Ny liona tsisy mahazavatra eo am-bavany. Izany nataon'Andriamanitra rehefa midina miaro amin'ny Jerosalema. Tahaka ny voromanidina mahery izay manomba ny zanany ao ambanin'ny elany ka tsy misy mahazo azy. Izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehefa hitany isika. Kanefa misy condition, misy fepetra. Ko miverena ho amin'izay efa nodinareo fatra ry zanak'Israely eo, nandininy fahaenina. Miverena izy fa za hiarana tahaka ny liona mpanjaka ny biby ty, ary ny vorona sarotra ny mahazo zanany eny antsefatsefany arom-bata. Fa aza natehitra amin'ny Egyptianina hoy Andriamanitra tamin'ny Israely. Egyptianina manko ny zanak'Israely zany nisy nanahy isy anafika andao aka namany Egyptianina mba hiarantsika. Aza miantehitra amin'ny olombelona, voaozina ny olona izay miantehitra amin'ny olombelona hoy izy Andriamanitra. Fa mankanisa tiamiko fa za hiaranareo tahaka ny liona sy ny voromanidina. Amin'izao andro ny karemo izao ry havana, miansanao ny tompoko, miverena ho amin'ny fahavelomana, mitraka aoka hodiny sainao ka eritreritra mahay mampitaha mandanjalanja ny toeranao tao amin'Andriamanitra. Rehefa mody isainao dia manomboka ho velona ianao izay. Manapa-hevitra, manaovana vinavina, hanatonanao an'Andriamanitra ary tanterao fa aza mijanona ho vinavina fotsiny. Ary rehefa avy eo dia ho hitan'Andriamanitra ianao. Hiazakazaka izy amin'n'ihinana ananitra anao amin'ny toeranao. Ka metezana hiverina amin'ny tombo isika. Amin'ny zava-misy amin'ny firenena zao tsy tokony hoe miandry aretina tonga isika vao hibebaka, fa tokony fiainana mino izany. Nefa na izany ary amin'izao tsy tara ianao. Miezana misy amin'ny fibebahana tsy ho anao ihany fa ny ankonanao koa, ny havanao, ny fahavarinao, mivavaha azy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Manoloana izany teny tompo izany ry havana tsy tanteraka isika, ndeha isika hifona hanondroka alohantsika hivavaka andoatra ny fontsika mangina eo amin'ny tompo. Hivavaka tsika tompo, mbola misaotra, midera,
mankalaza mamevoninahitra ny anaranao izay tompo raha mbola mianao indray izao sombo fotoana izao nahafahanay ny haino miafatra avy amin'ny mpanomponao tompo mifona aminao izahay satria mahatsiaro fa impiry tokoa moa izay tompo nampianarinao ny lalana miverina any aminao nefa indrisy tompo ny sitrapona ihany ny ataonay mifona aminao izay tompo mangataka aminao koa izay amin'ny fonanay tompo mba tsy ho titena fa hijery ireo mpiray tanindrazana aminay indrindra tompo mifona aminao izahay ho an'ny mpitondranay ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindra ho an'ny firenenay tompo mamelany lokay sasomadio izay tompo mba ho afaka fahotana ary diovy mba ho afakeloko amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjana mitrana izao vavakizay. Amen. Ny mpamonjy no mitady fihavarana aminao efatra amin'ny 10:7 andininy voalohany faharoa fahatelo andininy voalohany faharoa fahatelo amin'ny efatra amin'ny 10:7.
Hoantsika zay mibebaka marina tokoa mitsangano reny teny somafaly fa mafa mifahotantsika ny tompo. Oe Andriamanitra amintsika, ino raha mampiantona ny andro ka tsy misy ran'olona latsaka, na saiko mandany ny tany ny valala, na nateraka aretina mandringana ny oloko, ko raha amin'ny oloko izay nantsonana anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanonony dia haino nandanitra ka mila ny helony sy asitrana amin'ny tany. Ko na dia mihina tahaka ny zaka raha ny fahotanareo dia fotsy tahaka ny roam-panala, na dia mihina mangatrikatrika tahaka ny sila azy dia ho tahaka ny vonony fotsy. Raha mihaiko sy mankatoy ianareo dia hinona ny vokatsoa amin'ny tany. Noho izany dia voavela sy mivavako ny fahotanareo ny aminaran'i Kristy Tompo, ko samy amidiran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny helony sy voasarony ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny fifaliantsika dia toy izy antsika amin'izany familan-keloka izany amin'ny ra voalahatra ho antsika dia 5:7 andiny voalohany faharoa fahatelo. Ery mpanotahana sasatra 5:7.
ivavatsika to ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay misaotra anao izay fa mbola nomenao hery sy tanjaka fahasalamana ahafahanay mimbavaka eto ankehitriny izay tompo dia mangataka aminao ny amin'ny vahoakanao tsirairay tsy akanavaka aby tompo tsy miafina aminao ny zavatra izay misy amin'izao fotoana izao ianao ane tompo no hanome ny hery ny tanjaka ny fahasalamana ho an'ny tsirairay avy ao rehetra salama ankehitriny Jesosy ianao ilay mpanasitrana ny fanasitranana ianao no hanolotsaina ho an'ny mpitsabo raha any amin'ny toeram-pitsaboana izy ireny anamasina fanafody ny fitaovana rehetra ianao hitondra fanasitranana ho an'ny tsirairay ianao ao tompo ny manana olana maro isan-karazany ao ny mety amin'ny lafin'ny tokantrano ny ray aman-dreny ny zanaka ny fiarahamonina ny fianakaviana ny eny amin'ny fitsarana sy ny ady maro isan-karazany ao ny any amin'ny fonja tompo ianao efa nyteny makanesa ty amiko ianareo izay miasa faratra sy mavesatentana fa izao no hanome anareo fitsarana ho ianao dia hamarina amin'ireny mpanomponao tsirairay ireny tompo izany teninao izany dia aoka izy ireny mba hifikitra aminao hiorina amin'izy ireny aminao ny finoany tsirairay avy satria aminao irery any no tena misy ny fiainana apetraka aminao tompo ny firenenay engany tompo mba ho firenena tena anjakanao ho vahoaka malagasy tena mino anao mandray anao satria aminao irery any no ahitana ny fiadanana sy ny fiainana ataovy mahay mankantony sitraponao izay tompo satria efa miseho miariary ankehitriny fa efa tsy misy tsy tanteraka ny zavatra izay lazain'ny teninao dia ataovy anatra ho anay tompo ny zava-miseho eo amin'ny fiainanay tsy hanome tsiny aminao izahay fa hisaotra anao amin'ny zavatra rehetra satria raha tsy misy tokoa tompo ny zavatra izay mety mandona anay amin'ny fiainanay tsy mahatsiaro miverina aminao izahay koa dia ataovy miorina aminao mifikitra aminao izahay ary ianao koa hitananao satria tsy mahafikitra anao tsirairay tompo dia apetraka aminao ny mpitondra ny firenenay ny mpitondra isana mbaratonga ny tsirairay tompo mba tena sitraponao no hitondrana izy ireo izao firenena izao dia mba hiadam-pinaritra malagasy satria sambatra tokoa ny firenena izay manana anao Jehovah-Andriamanitra dia misy mananteny izahay fa ireo manam-pahoriana koa ankehitriny tsy ny fahafatesana tompony teny farany fa any aminao Andriamanitra ianao no manome ianao no maka dia atao fantatra izy ireo izany mba tsy hitanondreny manoloana ny fahoriana manoloana ny fahafatesana dia mahatoky famanananao izahay ireo mpitondra fivavahana tsirairay avy tompo izay nosoranao mitarika ondry marobe anarivony anany anetsina tapotrisa ianao Jesosy no hamery tanjaka fahasalamana izy ireo ahafahana izy ireo mitory ny filazantsaranao ahafahana izy ireo ihany koa mitarika ny ondrinao antoka ny sitraponao dia ianao koa tompo no hijery ny ankonan'izy ireny tsirairay avy hiaro ny ankonan'izy ireny tsirairay avy koa mba hiaro hitory ny filazantsara amin'ireny mpanomponao ireny ny vahoaka kristianina manontolo tompo aoka nefa tsy ho fahazarana fotsiny ny andehanana amin'ny trano fiangonana ka hoe hivavaka fa tena hoe hanetry tena hanome voninahitra ny anaranao dia tsy ho fahazarana fotsiny ny amakina amin'ny baiboly fa tena hoe fifandraisana tanteraka aminao Andriamanitra matarana sitraponao dia hiainana sy velomana izany teninao izany ataovy manana fifandraisana aminao ary tsirairay ary tsy adinonay koa reny firenena rehetra maneran-tany ao ry taranaka malagasy miparitaka rehetra manerana amin'ny vazantany efatra tompo ianao no hitaridalana azy ireny amin'ny alalan'ny fananao masina mba hahatonga azy ireo hanompo sy hanome voninahitra anao dia mahatoky famanana anao izay Jesosy ka dia ataovy
miaina ao anatin'ny fibebahana marina ny tsirairay avy ary indrindra amin'izao zavatra izay andriana izao dia aza velanao iravoravo-tanana, aza velanao ifanaratsy, ifanenjika, ifanometsina fa ataovy kosa mibazonao ilay Andriamanitra velona. Dia misaotra indrindra tompony faharetanao miainao aminay, misaotra no valim-bavaka efa nomenao anay hatramin'izay, ary ninay mbola omenao anay kanefa aoka tsy ny sitraponay ny atao fa ny anao irery any. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana isangatana izany vavaka izany, misaotra indrindra tompo malala. Amen. Ho marika izany finoantsika izany fanantenantsika ny valim-bavaka ary fijonitsika vavolombelona ho torontsika ny fanakemponana apostolika izay mipiraitsika ny fiangonana masina manena izao tontolo izao manao hoe min'Andriamanitra iray Jesosy mpanao ny lanitra sy ny tany ary minan' Jesosy Kristy izany nazontsika natombotsika izay nitorontonony tamin'ny fanahy-masina nateraka Maria Virgine nijarina ny lapotopolato mambona tamin'ny fijaliana marika na leva nidina tany amin'ny fiainantsika nisangana tamin'ny maty tamin'ny amin'ny fahatelo niavitra ao an-danitra mipetraka av'Andriamanitra iray Jesosy avy alina avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy-masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiambolona masina ny famelan-keloka sangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Marina izao fotoana izao tsika ry havana ny hira fa 927 inona no sarakay ndininy voalohany faharoa fahatelo alohan'ny sodrano ny andininy manaraka rehetra aorian'ny sodrano 927. Iaro ny fonareo sy ny hevitra ireo Kristy Jesosy amin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra ka hotahinanao an-tanàna hotahinanao an-tsaha hotahina teraky ny kiponao hotahina ny aronao sy ny vilia fanaovao ny fonao hotahinanao raha miditra hotahinanao raha mivoaka ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisina amin'ny fanahy-masina hitantana anareo naiza le anareo. Amen. Sorry,
zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very fahita indray dia nifaly izy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.